Octobre 2022 alady fa 7 manaraka ny Trinité alady ny sampana fifoazana manerana ny sahany FJKM ka hitondrana mbavaka azy ao anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra hoe avaozy ny fanompoan'ny fiangonana. Ny fandaharana anatanterantsika izao fampapavahana izao dia nalaina avy amin'ny fandaharana iombonana sampana fifoazana Fohibe. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady vantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Izao dia hitsangana ny sampana fifoazana anatanteraka ny hira izay efa iombonan'izy ireo ka nomany ho amin'izany. Alufisi tantanu mafi izai eri naiti ampi velive eli faia narira nuani erina faia narira anuani erina. Soluara nu fenusu ua mangala la sati fututra ana maafaketa etiza tuntulu iza arefa ampizare chilana nitani narite sombaune enuna farai lozana de karanka ana tumera tupua munena reiza tumera tupuo o munena reiza. Niasa no mangina rifana aina teti itaza fafa azu nifaka ni umeutiru aviamina nitau nitundra utiala azu rieri le ipemba miasa aiza bampitu katukiretua azu ni asizayata uvu ninaita ni asizayata uvu ninaita. Aritra mitsangana ny sampana fifoazana ary dia ny fandarana hira izay arahantsika moa araka ny fandarana eny am-pelatanana dia izay misoratra hoe 2 izany hoe ny hira amin'ny fandarana faharoa ny ombonantsika amin'izao fampapavahana faharoa izao. Andeha sika riavana hitsangana hidera samy voninahitra an'Andriamanitra amin'ny arahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy fa ny famindrampon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany maharitra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehovah efa nampitetra ny seza fiandrianana any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaora ny Jehovah ianareo anjeliny ary ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary miaino ny feon'ny teniny.
Misaro an Jehovah ny miaramila andrehetra dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaro an Jehovah ny asandrehetra eran'ny fanjakany. Misaro an Jehovah ary fanahiko. Amen. Avia ankalaza ny tompo lehibe, fa feno eriatra Jehova masine, andeha mitambara rivazan-tany eo, mianko fa tsara anajazy izao. Avia ankalaza ny tompo lehibe, Jehova masine. Ry tomponay tsy toa indreto izay, manondrika ny loha miderana riray, ny fonay sy ny hery fanaisainako, omenanao irery ka anjakao toko. Avia ankalaza ny tompo lehibe, fa feno ery aja Jehova masine. Ka tena makendriza Yasoana, na misy to mangity ny fitondranao so, ny saina sy safidy manakana toko. Avia ankalaza ny tompo lehibe, fa feno ery aja Jehova masine. Wanautuku nupana wanjiamanitro irosetsimanje tupu famanatuna manulutena wanautuku wanjiamanitro irosetsimanje. Mbola iaraka ivavaka tsika riavana. Jehova ray masina tsara indrindro, misaotra anao izahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofo. Misaotra satria afaka mihaino sy mandre ny teninao ankehitriny. Ko raha vakiana ny teny dia mangataka ny fanahinao masina izahay ho an'ny mpamaky, mba ho tena fanilo ny tongotray sy ny fanazavana ny lalanay izany teny vakiana izany. Ho an'ny mpiaino koa, mba ho tanolona ka andry ny teninao, ary ho an'ny mpitondra ny hafatrao, hanambary indray ny fahalebiazanao, ka mpitombo ny finoanay ary hahafahan'ny fiangonanao miavao amin'ny fanompona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaraka amaky sy hiain'ny soratra masina isika riavana, araka ny hita ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny tantara, tantara faharoa toko faha 5:10, ny 9 ka hatramin'ny faha 7:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha reny asa izany teny izany sy ny faminaniana odeda-paminany, dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy fahavetavetana tamin'ny tany Joda sy Benjamina rehetra, ary tamin'ny tanàna izay azon'ny tany tamin'ny tany avon'ny Efraima, sady nanavao ny altaran'i Jehova izay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehova. Ary novoriany ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona, fa betsaka no nanantona azy avy tany amin'ny Israely, raha hitany fa Jehova Andriamanina no teo aminy.
Ary nivory tany Jerosalema ireo tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona 510 nanjakany Asa. Ary androtro izay no nanateriny fanatitra ho an'i Jehova tamin'ny babo izay netiny, dia omby 700 sy ondry amanosy 7,000. Ary nanao fanekena hitady an'i Jehova Andriamanitry ny razany tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy, ka na iza tsy mety mitady an'i Jehova Andriamanitry ny Israely dia atao maty, na kely na lehibe, na lahy na vavy. Ary ny anina ho an'i Jehova tamin'ny feo mahery sy ny fiobiana ary tamin'ny trompetra sy ny anjomary izy, ary ny Joda rehetra ny faly noho ny fianianana, fa efa ny anina tamin'ny fony rehetra izy sady nazoto nitady an'i Jehova indrindra, ka dia nahita azy. Ary Jehova dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fahizay. Ary na dia himaka reny ny asa-mpanjaka aza dia nahetriny tsy ho andriam-bavy, satria efa nanao sampy ho an'ny Asera izy. Ary hiasa ny kapany sampiny dia nanorotory ka nandoro azy tao amin'ny loasandrika kidrona. Fa ny fitoerana avo tsy mba noravana tamin'ny Israely, nefa nahitsy ny voniasa tamin'ny androny rehetra. Ary nampidiry ny ohatran'i Jehova ny zavatra izay no amasin'ndrainy mba amin'izay no amasin'ny tenany, dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary tsy nisy ady intsony hatramin'ny taona 530 nanjakany Asa. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka Matio 5:1 ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho amin'ny Petera voalohany 4:7 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Ary nazovo no anao amin'ny rahalahiny hoe olom-poana ianao dia miendrika ho elohana amin'ny Sinedriona. Ary nazovo no anao hoe foka ela dia miendrika ho amin'ny elo mirehitra-afo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia aveleo alohan'ny alitara fanatitrao ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao. Ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitrao. Mihavana faingana amin'ilay mananady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay mananady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao ohatrany maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Fa atombotra ny farany zavatra rehetra, koa endreka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatranoka aza monmonina. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay ndraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amen. Viva
vahoaka hipetraka ny fiangonana. Ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady araka ny fanolorana teny am-piandohana dia alahady atsiarovana mambavaka ny asantsika efijegema ionivy ny sampana fifoazana. Araka ny fandaharana natolotry ny sampana fifoazana dia ho tory teny ankira no andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra amin'izao fidirana faharoa izao. Ny tantara faharoa toko 520 efa nivakiana tamintsika teo riavana no fototry ny afatr'Andriamanitra. Hira 10 no nomaniny tokopihira ampifity sy apitaizana eo amin'ny sampana fifoazana, ary ny hira voalohany sy faharoa dia aorian'ny afatra voalohany, ny hira fahatelo sy fahefatra aorian'ny afatra faharoa, ary ny hira fahadimy farany aorian'ny afatra fahatelo. Henoy ny tenin'Andriamanitra, havaozy ny fanompony ny fiangonana. Henoy ny tenin'Andriamanitra, havaozy ny fanompony ny fiangonana. Rehefa tafahoana tamin'ny asa mpanjaka i Azaria izay niovanarana hoe Obeda eo amin'ny 9 dia nanambara ny fahadisoan'ny vahoaka izy ao anatin'izany ny mpanjaka, nampody azy amin'Andriamanitra, tadiavo indray Andriamanitra, esory ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, aza mahafoy an'Andriamanitra intsony ianareo. Nananatra ny mpaminany, ary efa nananatra ny mpaminany eo amin'ny 15 dia nankatoa hiasa mpanjaka ka nitaona ny vahoaka mba hibebaka anaisotra ny sampy. Riavana malala, enoy ny feon'ny mpaminany ka mibeba. Enoy ny feon'ny mpaminany ka mibeba. Hira voalohany, anatra voalohany sy fifonana ampifity. Full
rehefa ny aino anatra sy ny fona ary ny bebaka marina isika ry havana dia antsoina hanavao fanoratena ampifaliana ho indrindra ny tantara faharoa toko fa 5:15 tapany farany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo nanavao ny altaran'i Jehova izay teo anoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehova izy ary ny 14 ary ny anina ho an'i Jehova tamin'ny feo mahery sy ny fiompiana ary tamin'ny trompetra sy ny antsomara. Ny afatra faharoa dia ny hoe avaozy ny fanoratena ka mifalia. Avaozy ny fanoratenanao, avaozy ny altaranao ka mifalia. Ampifity anompanao Jesoa zaho ravoravo. Ooh.
raha miainy feon'Andriamanitra isika ka nderoanamary nanavao-fanorantena feno fifaliana dia mampatsiatsika ny andiny fahasivy ao tantara faharoa toko fahadimy manao hoe amin'ny anarana novoriany ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy Manase ary Simeona. Raha miainy ny feo fananarana ny bebaka marina nanavao fanorantena amin'ny fifaliana isika dia tsaroa fa tafavory ao anatin'ny valan'ondry iray tokana ny mpiandry dia Jesosy Kristy ilay manao hoe fahano ary ny ondro valan'ondry tokana no mampidirany Jesosy antsika ny fanatona ny ondrona toy ny ampidy fahano ny ondro.
ho anao androany. Io ny feon'ny faminany ka mipemba avao sy ny fanoran-tena dia ny fany fa raha ny misy antsika ny fanantona ny olona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iombavaka sika ry havana. Isaoranay eram-po eran-tsaina ianao Tompo, fa miteny aminay amin'ny fomba maro samihafa ianao mba ahatonga anay ahatsapa fa Andriamanitra miteny mivantana aminay, ny Andriamanitra izay ivavahanay. Ny tanjonao dia ny ahaizanay miaino anao, ka indrindra mankatoa ny sitraponao izay ambaranao aminay. Tamin'ity anio ity dia tena tianao izahay ny aina amin'izany fiainana fofeny fibebahana tanteraka izany. Tianao izahay ny anova ny fitondran-tena ratsinay rehetra, anary izay fanaonay ratsy rehetra tsy mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitafy, na amin'ny fomba fisaina maro samihafa dia tianao izahay anara-penitra tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay. Ho sahi-joro vavolombelona fa mpanomponao izahay ary miavaka, tsy mitovy an'ireo izay tsy mpanomponao. Ny fibebahanay tokoa Tompo no andrasanao aminay. Tamin'ity anio ity dia nambaranao aminay fa tsy afaka ny aina fiaina mpifaliana izahay raha tsy mahay mibebaka marina, fa ny fahaizanay mibebaka eo anatrehanao no azahoanay miaina n'izany fiaina mpifaliana ao amin'ny Jesosy zany, fiainana feno firavoravoana ao amin'ny Jesosy. Tompo malalo, mandrakariva tokoa ianao dia maniraka anay anao ny asanao. Mandrakariva ianao dia maniraka anay amana ny ondrinao, maniraka anay eny amin'ireny sakaizanao ireny, maniraka anay azoto, avitrika tanteraka anao ny asa fanomponao, satria zanakao izahay rehetra. Tianao izao tolo izao ary tianao avotana, tianao eo anilanao, tianao hiaraka aminay andova ilay fiainana mandrakizay. Maniraka anay isan'andro san'andro ianao mba tena mpanompo mahatoky tokoa, mahavita ny asa izay nanirahanao anay. Manoloana ireny sitraponao ireny Andriamanitra dia toa mahatsiaro tsy tanteraka ihany izahay, tsy tanteraka ihany izahay fa izahay reto ilay tsy mba mety mibebaka, tsy mba mahay manova ny fitondran-tena anay, indrindra ity ampanaovana ny asanao dia hita eny ihany ilay toetra ratsinay fanaonay eny amin'izao tolo izao eny. Mbola hitanay eny ampanaovana ny asanao eny. Menatra anao izay Andriamanitra, menatra anao izay fa toa tapen'ilay ratsy no masonay, tsy ahita ilay fiainam-pifaliana, tsy ahita ilay fiainam-piadanana izay efa nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa matetika izay dia fatorany ratsy ary toa tsy miezaka ny miala amin'izany, nefa ianao efa naharesy izany. Matetika izay toa tsy miandry ny ondrinao, toa tsy mba mahay mitory ny filazantsara anao fa mifandrafy amin'ireny ondrinao ireny aza nataonay. Matetika izahay toa mifamaly amin'ireny sakaizanao ireny aza no ataonay. Matetika izahay toa hitokatokana, toa te hanala baraka ny anaranao any amin'ny fanaovana ny asanao. Tompo malalo, menatra anao izahay. Mamelany elokay fa mpanoty izahay, mamelany elokay fa tsy mendrika ny atao hoe zanakao izahay. Tompo malalo, ianao izay naniraka ny fanahinao masina, amela ny elokay. Ianao izay ilay naniraka an'i Jesosy Kristy indreto izahay ankehitriny, mila vonjy, afao izahay, atanjaho izahay, fa tena azo pahoriana. Vonjeo izahay Tompo, sasao fa very. Miaino ny vavakay Tompo.